Alona izay atrikasa izay manana ny andrasany sehatra tsy miankina toy izao fanazavany ny filohan'ny vondron'ny orinasa afakaba na ilay antsointsika hoe GEFP izao. Ny andrasanay aty amin'ny sehatra tsy miankina indrindra dia eo amin'ny fitadiavana tsena indrindra na satria antsika zao iverina tamin'ny boatsika atoato satria voaka ny décret mily sy maromaro satria mandana solon-tena koa ny avy ao Masivotsika avy any États-Unis d'Amérique dia raha iasa aminay aty amin'ny vondrona tsy miankina hoe ahoana moa zany ny fomba ahafahana mamerina ireo atao hoe lalam-barotra izay azontsika talohan'ny taona 2024 mba ahafahantsika hoe amerina an'ireny satria ireo nareo tsy nianatra nandritra ny taona hitandentana amin'ny toeran-kafatany izy dia mino raha mahavelona tamintsika ty ohatra fotsiny miditra aty amin'ny manana solon-tena koa tsika avy any amin'ny Masivotsika any Belgique ohatra ahoana ny indrindra mikasika ny commerce de service eo anivony firarahana na négociation l'accord de partenariat économique miaraka amin'ny Fonds européen zao Madagasikara tokony manome karazana hoe tolotra ho amin'ny commerce de service izay koa andrasany ahoana ny fomba ahafahan'ny Madagasikara mandefa liste d'engagement sy ny karazany miaraka amin'ny voronan'ny européana ohatra miditra koa tsika aty amin'ny Afrika Atsimo manana solon-tena koa izy aty amin'ny Afrika Atsimo satria tamintsika nahantina tamin'ny AGOA dia tany nahafahanay nitady lalam-barotra satria Madagasikara dia membre ao anivon'ny SADC dia zany koa avy any Maurice manana solon-tena marary notsongan'ny ministère bahiny manokana fahitanay azy hoe reto avy atao hoe conseil économique et commercial reo miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ary natao amin'ny sehatra tsy miankina ny izy atao hoe atrikasa atao mandritra ny telo andro.